Sazy Miantona 5 taona Antranomaizina no azon'ireo nanao ny naneho hevitra sy ny nanao ny tsy fankasitrahany ny fametrahana ny samboadin'ireo ben'ny tanàna zay lazain'izy ireo fa tsy lanim-bahoaka ka antony nanaovana ny fihetsiketsehana sy ny nanehoana an'izay tsy fahafaliana izay ny fiafaran'ny herinandro teo dia nivoaka zany ny didim-pitsarana tao anatin'izay raharaha izay ka 5 taona Antranomaizina no azon'ireo olona tany Vatomandry ireo eo ihany koa ny raharaha basy toliara tadiditsika reny raharahana fampahana tany ireny nisy an'ireny fanjatsana bomba mandatsa-dranomaso ireny dia nisy ihany koa zay fampidirana ponja vonjy maika ireo ao Fianaratsoa ireo voasambotra tamin'ny raharaha ireny zany amin'izao fotoana izao hitarafantsika n'izay hoe fahalalahana maneho hevitra izay hitarafantsika ny amin'ny hoe hatraiza izay fahazakana ny demokrasia izay eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao herinandro katroka amin'ity alakamisy ity ilay fitaon-dehibe fa 4 ny volana aprily zay andraisana ny filoha Emmanuel Macron araky ny voalaza teo eo ihany koa ny COI zany ao anatin'izay herinandro aty aloha tsika dia izany no toe-java-misy eto amin'ilay firenena voalaza fa mandala ny demokrasia mizaka ny sata republikanina izay aloha zany ny tsindry sy ny raha matahora mahazo ireo ponina ireo vahoaka izay manao izay fihetsiketsehana izay sazy Antranomaizina sazy Miantona no mahazo azy ireo hitarafantsika ny amin'izany ny amin'ny hoe iza zany no afaka maneho hevitra eto dia amin'ny fomba hoana sisa eto amin'ity firenena ity na amin'ny tamazoro tserasera ary dia ireny rahantsika mahita ireny tony ihany koa zany moa ny tany mana Vatomandry sy ny tany amin'ny basy toliara dia zay sazy Miantona izay no azon'ireto vahoaka nanao ny fihetsiketsehana ireto mena aloha ny laharan-tarabia amin'izao maraindraina izao ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 marihana trano eo atsika manaraka ny fandarana fa ny ilay amin'ny alina iny efa famerenana fa misy manao ny antsy ho zavatra mihitsy miantso te andray anjara ao anatin'ilay fandarana ka tsy tafiditra intsontsika amin'iny amin'ny mahazay famerenana azy izay fa ny maraina toy izao no mivantana ny fandarana ahafahantsika mandefa ny SMS sy miantso miditra mivantana tanatin'ny fandarana entanina trano moa ny amin'ny ireo zay mandefa ny SMS na ny antso antarby ihany koa ny amin'ny hoe lazao ny toerana misy atsika isin'izay fifankalalana izay ny anarana ihany koa tsy maninona ao anatin'izay satria eto miverimberina zao marjona miaraka amintsika eto fantatritsika tsara dia mba tia alalantsika ampanaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehany ihany koa anatin'izay anton'izay mahazava-dehibe ny fisian'ny fifankalalana sy ny fifankafantarana izay atao anatin'ity fandarana dia ahoana ny fandehany ity fa mbola tsy tonga amin'ny antso aloha isika amin'izao fotoana izao ry mpiaino hajaina amin'ity maraindraina ity ny SMS no irosoana amin'ny famakiana azy ngamba marjana isan'ny mbola tsy mandray antso isika ny antso rehefa avy eo rehefa any amin'ny 10 sy 30 minitra any tsika vao miditra ao anatin'izany afaka atao mode d'avion dia amin'izay tsy tafiditra ao intsony aloha dia any amin'ny 10 sy 30 minitra any tsika miditra ao anatin'ny antso fa dia ny SMS zay marobe tokoa rehefa lakamisy zoma everitsika fa hovoavaky avokoa izay teny marososina izay satria betsaka mametsiny hoe ary to antso foana fa maninona izahay no tsy ao anatin'izay sehatra
amin'ny fidirana mivantana tsy misy manao akilabao eto fa zay tafiditra de ho raisitsika afoana makasika ny raha-pirenena eto Madagasikara amin'ny akapobeany zany aloha hatreto ny hoe inona ny zavatra misy inona ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy inona ihany koa no fepetra satria dia raha ny hita aloha dia ny hoe ny fisamborana amin'izay fanionkevitra izay dia enjana na azo sazy miantona 5 taona eritrereto hoe manio hevitra fa teto aminay re olona fitsarany tya ipitipitondra itya nisy ain'olona roa latsaka teto tsy afaka madidio zany olona zany mampalahelo inona mavesatra kokoa zany ilay fanionkevitra zany raisy ny fanjakana fa le fanionkevitra tena mavesatra tokoa nolona ain'olona latsaka za tsy hanozina sy iteny hoe mbola tsy aminareo lelo de moramora aminareo miteny hoe aisiny io fa rehefa tonga ao anatinareo zay de ho tsapanareo hoe ay ohatr' zany izy ity ny zavatra zay misy de lasa saina maneritreritra mahita ny zavatra eny rehetra eny ny amin'ny hoe nisy ary isy ny fandraisana ny filohan'ny filoha eto Madagasikara ary eo anatin'izay sehatra izay ny hoe inona moa no tsy ampiasaina sarin'ireo filoha rehetrarehetra fa to sarina filoha anankiray ihany no hita ho ny rehetra zay moa zany ny ataon'ny mpitondra fanjakanako za eto mana honorable onina saina hoe ny zavatra zay isy raha pitso rafakapitso sola de ho lasa ohatran'ny nosy Maorisy sy lasa ohatran'ny nosy Mayotte i Madagasikara satria ireo de efa miofaofa any aminy ny bleu blanc rouge ao anatin'izay sehatra izay hitatsika ngamba amin'ny lalao an'ny nosy fa tsy mampiseho an'le tena saina nintsony ny zareo atsy amin'ny nosy Mayotte fa tonga de nisy sainam-pirenena frantsay miaraka amin'ny sainam-pirenena ny losy la Réunion ihany koa zany mitambatra zany amin'ny akapobeany soarapitso rafakapitso ka ny etian'ny ranomasimbe indianina rehetra de ho sainam-pirenena frantsay avokoa ny hitsangana aza hitako aloha zany fa de izay no zavatra misy ary maninona ho ny rehetra no lasa sarin'olo tokana no mipetraka na le mpampiatrano ara de lasa tompo mangatakatiny ao anatin'izay sehatra izay lasa tompo tanàna mahatsaka rano maloto ao anatina sehatra maro isan-karazany fa de aindraindra aloha hatreto tsy haiko na manahonina saina hoe rehefa mba mamonjy an'ireny fivorian-dehibe reny ve any ivelany ve ny filovaza Rajoelina Andry nirina mba misy sariny ve mipetraka eny rehetrarehetra eny ohatry mbola tsy nahita aloha fa ty fisehosehoana ivelany ty de tena be dehibe eto amintsika amin'ny akapobeany inona za aloha de tsy amoka io zany raha vao namane mamoka ianao anatina facebooknao anatina story anao na anaty de fa namakasitraka ianao de fa manao pub ho andry zareo manao dokam-barotra ho andry zareo fa de ny anahy de modiko fanina jereko fotsiny aloha rehefa mandalo zany eo amin'ny faritra eo am' Jesosy mamonjy eo daholo le sainam-pirenena marobe le 5 de rehefa miodina kely ianao ery amin'ny Solima eo le dépôt Solima satria zay foana nafatarana an'io tsy misy efa tsy saina roa mirantiranty eo saina frantsay sainam-pirenena malagasy zany io le fiandrianam-pirenena de rehefa mandeha ianao eny Andohalo somary afeniny ity satria miala kely eto amin'ny voany de miakatra keny Andohalo iny de sarylay filoha zay hitatsika fa mahavaivay ny fanoherana ny la Frantsa n'ity filoha ty ary hitatsika fidinana ifotony sy ny taimbava ary ny raombava ataon'ny reo olona tena manao fasefaso ohatran'izao zay sonina sainy zao midiny izy de tena mandray tanana de tena miteny mihitsy lay mpanohatra hoe tena tsy nahita fitondrana tena ratsy fitatana ohatran'ity zay Andriamatoa Emmanuel Macron hitatsika reny tsy misy voasambotra eo tsy misy raha matahory eo fa raha eto amintsika onina saina manao an'izany ngamba de tsy haiko tsony zay fandehany napidina akibe tananarany nanaovana fanadiadiana le olona aza eritreretina re olona hoe rehefa olona maneho hevitra amin'ny tsy fitovik-hevitra aminareo de aza heverinareo fanakorontanany zany satria jereo tsara ny demokrasia ny fanehonkevitra malalaka no atao ao anatina sehatra maro isan-karazany ka zay fanehonkevitra izay anjaran'ny olo-pirenena araka ny voafaritra lalam-pirenena manao lalam-panorenana no manao an'izany fa rehefa ohatra kosa le olona miopef ohatra hoe nisy hitatsika erany hoe nisy filohany ivelany 3 ny olona
atotoroan'olona lafarinina tsy misy ninina fa de reny le taratry le demokrasia fa eto amintsika ianao mba manaovany zesta kely amin'ilay filoha fa hitatsika eo valiny fa tonga ianao de tsy fantatra itsony ny zavatra zany hoe tsy mahazaka demokrasia zany ka io araka le iran'ny sareraka rehefa tsy zakanareo de miala ao anatin'izay onina saina andao asesitsika aloha ny famakina ny SMS. Miaraba ny fandarana dia honany fandehany tena variana be tsika miverin-dalana mihitsy Madagascar no ity filovaza ity tokony isina lamina kely isika de vita ny tantara tena tsy diso mihitsy fa filohan'ny filoha Rajoelina io mihitsy ho tonga ary ho tonga eto amintsika io mihevery ry Malagasy avako hoy ny SMS izay voaray. Salama Cool FM Emmanuel avy aty Toliara manentana ny vahoaka ny Toliara na zanadrika na tsy hitolo isan'andro anoerana ny bazy Toliara hatramin'ny farany na inona hitranga ao anatin'izay zay no fanio-kevitry Emmanuel amin'ny ity maraindraina ity dia ahoana ny fandehany Faby avy aty tsy menatsy avao zao no tiako tenenina amin'izao resaka bazy Toliara io tsy omeko tsiny ireo masikorsy vezo na manaratsy manaratsy ireo tokobetelo fa voakaramy ireo voakaramany mpitondra ireo kanefa kosa mitondra tokobetelo ireo olona zanaka Tanala ka zao milaza aminareo tokobetelo fa tongava asaina hony piano antsika salamakolo avy aty Toliara ihany miantso fa tsy tafiditra mihitsy mitaraina fa andolom-bazaha efa feno ny ao nefa mbola misy mandevina ihany satria zay fasana tsy misy mpamangy tsindrin'olona ndray eo amboniny eo zany no toejava-misy zany trangam-piaramonina eny anivon'ny fiaramonina eny zany ambarany namatsika avy an'ny Toliara izany avy an'ny Toliara ihany bonjour Kolo Toliara vao Tolay tsy tokony hiteny momba ny bazy Toliara ny foko hafa monina aty Toliara fa piso lelaka zany io le nambarantsika malo hoe ny efa raharam-pirenena ity efa tsy raharahany Toliara itsony satria ny fiatraikany zany ny anio sy ny rahampitso sy ny rahafakapitso de ny rehetra no izaka sy jinjan'izay na ho fiatraikany tsara io na ho fiatraikany ratsy noho izany raharam-pirenena ny zava-misy ao Toliara mahasarotiny vahoaka malagasy rehetra toy izany ihany koa ny any Sakaty sy ny any amin'ny nosy mitsio rehefa voasambotsambotra ihany ry Marjona izay manavevitra eny ny fandarana toy itony no isan'ny ahafahan'ny vahoaka malagasy manio ny heviny ao anatin'izay maharary azy zay satria hitatsika zany io no mahazo ny any tany bazy Toliara sy ny any Vatomandry fanazana zany araka ny resaka eto de sokafatsika ny antso sy ny SMS ho vakino ihany zany ho fanomezana sehatra ny piaino amin'izao maraina izao anatin'izay fampitambo avao eny anivon'ny faritra sy ny toerana misy atsika tsirairay avy eny fa entany isika ny amin'ny hoe rehefa miantso maneho hevitra de ataovy ampahamendrehana tanteraka tompoko lahy sy tompoko avy atao ampanajana izay faneho-kevitra izay na eo azany mety ho hafanampo ny atezerana amin'ny ataon'ireo nampindramina ny fahefana de atao anatin'ny fifanajana tanteraka ny antso ny fidirana mivantana atao anatin'ny fandarana ho vakino ihany koa ny SMS ary eny atsefatsefany eny tsika hitondra ny famakafakana sy ny fandalinana ny toejava-misy akapobeny eto amin'ny firenena amin'ny 038 14 882 24 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 20 ya zay zany no lamina ho atsika mibosesika miantso io de omena ny fahafampo ny mpanaraka ny fandarana saona Marjona oetontsika miantalana eo ihany any amin'ny amin'ny folora sy 30 minitra any ny fidirana fa betsaka ihany koa
ny zavatra izay apetrakintsika ao anatin'izany hoe inona ny tena zavatra misy marina eto Madagasikara, inona ihany koa ny fametrahana ny rafitra mazava eto amintsika mahakasika azy ity. Raha ny fanehoan-kevitra aloha dia mivoaka avokoa ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany mahakasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara, ary nampitenenina avokoa izy ireo ny amin'ny hoe tsy misy afaka maneho hevitra amin'ny fandalovan'ny reo filoha reo, ary tsy misy ihany koa ny afaka misakatsakana sy ny mitondra banderole. Raha ny fanazavana hita aloha etseroa dia ny hoe aiza ary le taratr'ilay demokrasia eto Madagasikara. Ahoana ihany koa ny fametrahana ny amin'ny hoe mba hahafahana miona manana solotena ve avaty amin'ny fanoherana amin'ny atoko politika ny resahako aloha, mba iona amin'ny ao anatin'ny reto manana solotena ve ny ninivon'ny fanoherana, ny ninivon'ny solombavam-bahoaka, raha ohatra ka hoe everitsika hoe tsy ara-dalàna raha ohatra ka atoko politika fotsiny fa aloha izy ivalana dia omeo an'le solombavam-bahoaka arany ao anatin'ny fanoherana ny fahafahamteny ahafahan'izy ireo miresaka amin'reto vahiny reto hoe zao ny zavatra misy eto aminay, sy ny resaka momban'ny tsy fisisin'ny fahalemana eto amintsika sy ny mararin'ny malagasy ary ny zavatra tena iaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao, sy ny fisamborana sy ny raha matahora etseroa, izany rehetrarehetra zany tokony alalaka zany amin'ny fanehoan-kevitra ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay, tokony apetraka mazava ny resaka rehetra mba hahafahan'ny rehetra mahafantatra. Satria manko ny be deaibe miteny hoe io ara fa tonga eto dia ahoana atao tsako fa atao kanosa, fa misy ihany koa ao ambadik'izay. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia misy ny fandaminana, izay fandaminana izay mba hampahafantaro any rehetra hoe iza avy, ahoana no fomba ahafahana tsy ilay filoha frantsay ihany fa ireo filoha rehetrarehetra sy ny prime ministre izay tonga eto Madagasikara ahafahana mba hoe miaino ny etaetan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao akamehana ataon'ny mpitona fanjakana. Zay ny io resahantsika io zay io apetrakitsika io ao anatina sehatra maro isan-karazany, satria ireo olona rehetrarehetra ireo dia manana ny faniriny, ary efa nandrasana zao hoe rehefa aniriny zara re olona ireo rehefa makany ampitan-dranomasina ka maneho hevitra, ohatra hoe solombavam-bahoaka eto amintsika, ohatra hoe reo mpanohatra ireo dia lazaina fa hoe zavatra hevitra olombitsy zany, zavatra ohatrazao zany. Fa ankehitriny kosa rehefa tonga eto Madagasikara reo olona zay neverina fa nasainareo avelao lay olona mba haneho hevitra ankalalahana mahakasika ny raharaham-pirenena eto amintsika, avelao antsehatra ao anatina sehatra maro isan-karazana izy ireo, mba tsy ho tompotrano hoe ao anatin'ilay tanàna izy mba tsy tenenako an'ilay anankiray, mba tsy angatakatiny izy manoloana ny zavatra zay misy, dia tonga lay olona miresaka izy amin'ny fomba mpanajana, satria fatany tsara zany ny resaka zay natao tetony hoe tsy nisy amboletra mihitsy ny alao aloha azava ny resaka, fa mametraka paikady mazava hoe iresaka momba an'ity izahay. Raha misy fihetsehana atao imeritsy atosika dia mazava fa noho ny amboletra sy ny fibodonareo sy ny fangalanareo ny tany, mazava be manosika anazy hidina an-dalambe izany. Raha efa marary ny vahoaka ny tiliary amin'ny resaka momba fitratrahana fasy mainty dia mazava be tsy misy mampirisika izy ireo mialatsiny aza eritreretinareo mpitona fanjakana hoe mialatsiny hoe misy ambadika zay foana manko ny lizy rehefa misy zavatra dia misy ambadika politika io, misy an'izao io, makatsy makaroa, tsy misy an'izany io, fa le fanehoan-kevitra malalaka zay apetraky ny isam-batan'olona ao anatina sehatra maro isan-karazany dia tokony omena an'izany izy. Rehefa miantsehatra ireo olon'ireo eny amin'ny tsena maro isan-karazany manoloana ny zavatra zay misy, dia izay mazava be ny le izy fantatry ny vahoakany rehefa io zao tenenareo hoe tsy misy mahazo mihetsika aloha ao anatin'ilay fandalovana eto, fa dia hitantsika efa madiodio na niny amin'ny petite vitesse le manamorona le voety amin'ny sisin'ny gary iny, misy mpivarotra finday sy volafotsy amin'iny efa nesorina dia efa lokona avokoa izay rehetrarehetra. Zay zany le faritantsika hoe misy olona ao tokony ho fantatra ny fiarina izy ireo, fa raha reo fiarin'ilay olon'ireo zay fidedavana isan'andro, izy tsy manana fanjava raika ahafahany
mba mijery sy mitsinjo izay vodiandro merika izay, tsy manana an'izay fantsava raika izay izy, fa io le zavatra izay amidiny androany io, raha toka vaky lovy, raha toka malafo, izay ny ahafahany mandrotraka ny ao anatin'ny volaniny amin'ny atoandro. Raha tolo-tsanary mamerina ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy, miarahaba ny zoky maro joana, de miarahaba ny olona saina, de zay sisanda moa efa teto anaty fandarana kirony, tsy haritra kely fotsiny anaty satria efa ho avy mifaingo, de mba hiteny kely fotsiny makasika ny resa be zany resaka eno rehefa miresaka etsy miresaka fa hoana fomba fanao zao ny manangana saina sy manao sariny mametraka sariny filoham-pirenena rehefa ho avy ny fitsidiana fomba ofisialy zao tsy manina nge tsy olana le izy tsy an'le olona manina fa le sariny le misy filoham-pirenena hafa nge tonga eto amintsika aiza ny reny ny sainam-pireneny Maurice, ny sainam-pirenena ny Komoro, ny any Seychelles, aiza na ny saina ihany koa ny COI tokony ho hita miara-mipetraka eny satria zay le antopisy le fahatongavana amin'ny ankapobeny. De mandeha moa ny resaka hoe ka izy de tena na tiana na tsy tiana aloha zany de hita hoe misolerakintsika misy mety manokana amiko mitovy daholo ihany aloha ny fahatongavan'ireo olona reo na izy tonga eto Madagascar ivory samy folo tsy haiko azo eritreretina ve nisy izany hoe isy fivoriana de ina fivoriana tsy haiko sadaiko ohatra de filoham-pirenena ray am'le mivory any sainam-pirenena ny firenena ray membre sadek ihany de tsanganao eto Madagascar ohatra tsy azo everina angamy zany ka le izy samy milaza daholo ny mpanohatra moa milaza zany le mpanohatra ataoko anaty farangisosina foana le mpanohatra milaza hoe tsy mety io fa zao ny eo ampitantana de niary foana de nilaza foana mety io ka asa raha ohatra kosa ave mo tsy ampy ny volanaovana saina de hoe mba fitsitsina le izy akory atao raha ohatra ka hoe io filoham-pirenena io ihany mety ame vola sy anina de akory atao sa hoe no izy hoe filohan'lay filoha raha ny sitsiny zany raha ohatra ka zaiko satria zareo samy mitovy ihany zaniko raha ilambananao de zay mahatonga an'io sainam-pirenena frantsay mety tsy de mahagaga loatra ny tena ho fetraky any efa hitako ka ny tena ho fetraky alors ataotsika fainga tsika mbola tezako kely le izy fa ndao aloha fainga ozy kopatanana ho an'ireo namana diaspora any ivelany zay na tsy eto tanindrazana raha de sarotiny sy mitondra ny faneho-kevitra ho an'ny fanatsarana ny firenena io tsika rehefa miresaka tsy hoe alako bika sy tiako tare ary tsy tokony hifankahala-pitoerana eto tsika mianakavy ka hoe tsika samitsika ny hevitra ny tsy hitovizana ny tsy tokotokony losa mananeva fa tsy de hoe tsika samitsika de hifanditra eto ka hivoy adi-poko hoe hiady famono eto hoe raha misy ny hevitra tsy mitovy misy namana zao tena tsika namana tena fakafantatra tsara mihitsy manohana tena ary milelaka mihitsy eo amin'ny volomboasary ao fa na zay de safidiny zay misy ny namana olo-patatra misy ny tena hoe pray fiaviana misy ny tena hoe faniaran'ny tolona nanao ahetsiky ny syndicat tamin'izany fotoanandro sy nietsiky ny fikambanana mpianatra tamin'izany fotoanandro fa ao izy mombon-kevitra mety am'le firaikevitra sy le fomba fitantanana volomboasary de zaiko tsisy terena tsisy vizonana kosa nge ka tsy hoe nde ho ankalana akory reny olona reny tsy tokony hifankahaly tsika isika malagasy na inona tsy vitovikevitra ary zahay raha mitondra ny famakafakana eto anatin'ny fandarana de honan'ny fandehana tsy any am'le de hivoy fifankahalana eo amin'ny samy malagasy ny hevitra ny tokony hiady raha miady ty hevitra ty tsy ombonako hevitra de lazako hoe tsy ombonako hevitra le izy raha misy ny zareo nge nahazo ilay président izy moa président frantsay nga Macron mafy nge reny teny nahazo azy reny na ny zavanahazo na ny teny nahazo azy tao Seychelles taditsika ngambiny na ny teny nahazo azy tany Frantsa taditsika reny hoe tena ianao de raha atao amin'ny teny malagasy zany reny ianao tena mbola tena mpitondra dondrina ianao mbola nisy folo ihany tamin'ity république fahadimy ty fa ianao tena dondrina zany ny teny natao raha dika amin'ny teny malagasy zany reny teny reny fa eto amintsika moa vao akibe mivadika de efa gagazo
vao misy teny zavatra tsy fakazona de efa nefa raha ny hevitra ny tsy fakazo aloha ivoaka ny hevitra e ny hevitry ny maro mahatagadavitra ary raha misy ny tsy fiombona-kevitra aminareo mpitantana de raiso reny ho arena mba ahafahanareo manarina ahafahanareo mizay aza varina miaro tena lasa ohatra ny any amin'le miaro tena ny tena manahirana ny mpitantana sy ny mpiara-miasa aminy raha tokony hitadiny fomba ety miroso sy hoe mandray ny zavatra tenen'ny olona fa ety manatsara izy reny firenena irahamanany ty fa tsy izy mihitsy milaza hoe izay mpitantana sy izay mpitondra ny tompon'ny Madagasikara atsika Madagasikara any vahoaka rehetra Madagasikara ny dikan'izany samy manakasina mananjoa iaro any Madagasikara arary any Madagasikara ilaza ny zavatra tsy mety eto Madagasikara ihany koa fa tsy modimody mifanafinafina sy mifampiasara velatsy eto sika mianakavy aiza le izy teo antso aiza le antso fazary ny antso zay ny anava sotro rano am'zay antso zao io Andray antso ary rehefa ny antsonareo efa io fa efa vonona ny laharana fanareo miditra amin'ny 038 14 882 24 ahatra telo valo ray efatra valo valo roa efatra na ilay laharana mahazatra 32 12 888 19 ahatra telo roa ray roa valo 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 ray sivy tawary eo ampiandrasana an'izay antso zay de vakino ny SMS zay vao ray salamakolo aina avy aty Ambatomaro ny aty aminay aloha ny aty aminay de tena tsy milamina ny fandriam-pahalemana satria misy manao alapotry sy ny kolikoly zay zany ny toejava misy ny Ambatomaro eny raisitsika ary ny antso zay efa tafiditra amin'izao maraina izao Taona ny fandehany tapaka moa zay antso izay vakina hatrany ny SMS aloha zany tokony mangalatahaka ny Burkina Faso ny tafika eto amintsika ao anatin'ny liony tanteraka ny fitiavan-tandrazana raha ao anatin'ny liony tanteraka ny fitiavan-tandrazana hoy mamikely izaka avy any Tolia ny 038 14 882 24 032 12 888 19 no afahantsika miditra mibatana atao anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany efa misy ny mpiantso tafiditra ao miaraba tompoko fandehany rana miarabanao miaraba zao zany ny ordre avy ny Saïd avy aty Mazenga eny tompoko ny tiako ny ordre du jour andrasako amin'izy io zany de hoe ny Antranomaizina Madagascar sy France mikasika ny Zepars ray iray misy nosy anelanilan'ny VIDÉOS Seychelles zay fandehanan'olona manarato ry tsika Gasy de lasa karaha hoe Seychelles lasa tompon'le nosy eo amin'ny Madagascar sy Comore de mikasika le relation diplomatique ty ary andrasanay Mazenga koa satria fanaon'ny président Comore zay tonga eto Madagascar tsy maintsy mandalo Mazenga asa ve mbola andalo aty président Comore misaotra betsaka ny leona fandehany kasitrana ny fanokevitry ny mpiaino antsika avy any Mahajanga ao anatin'izay raharam-pirenena sy ny fomba fijeriny sy ny andrasany amin'izay fiaorana tapiny COI sy ny fandraisana ny filoha Emmanuel Macron izay raisitsika ny antso manaraka Taona ny fandehany alona ny fandehany raha le avy toliara entoko Andranomena raha le avy toliara mipetsika anty Andranomena vaovaonareo kolo TV io resaka sazo miantona io zany no mahazo ny mponina tany toliara nanao fihetsiketsehany mikadra ny tazomany finaratsoany alo ya hoeto ny fanokevitra zaho ny tena manontany avy aty toliara raha le avy aty toliara petsika aty Andranomena hoe manao koa tena fandehan'ny député ny faharoa ty zany ohatrany manao toeny fitondrana fiainana aty toliara zany kanefa misafidiny izy anaky ny toliara le base toliara vonona sahala amin'ny amidiny ny toliara am'izay fotoana zao amidiny fa iro saora ihany satria aty misy faminy misy reniny misy nitaranakiny iro saora fa après mety lefiana après fa zay avako ny toliara zany vonona tsy hanenky any velively na iny idony na iny iantso misaotran'ny député faharoa zay iro saora zava-dehibe say tany ty aty ny pitoirany aty ny terrain aty ny dasany tavoniny fe tokony mba isaina kely ihany hoe taranako ane ipetsaka any endriko mipetsaka any babako mipetsaka ao faharoa tokotanin'olo atoliara ty fa tsy peresika fahatapitsy
varavany aby lefa misaotsy alongany zao are ankasitrana ny fanekevitra ao anatin'izay tsy hivitsika moa fa tany amin'ny taona 8 sy 7 tany zay solombavambahoaka resahany mpiaino antsika zay dia isan'ny lohalarana tamin'ny fanoherana nyity tetika asa bazy toliara ity ankehitriny io izy zany amin'ny mitadiny fomba rehetra hampandehanana an'izany eo le andrasantsika ny mangarara efa inona ny ova andriamatoa solombavambahoaka tao anatin'izay raisitsika ny antso manaraka dia hoana ny fandehany ya vonoana ny onjam-peo rehefa miditra mivantana azafady allo eny tompoko hoeto ny fanekevitra ao efa tafiditra avy aty toliara Pierre avy aty toliara eny tompoko ndawary allo ya hoeto ny fanekevitra ny avy any toliara ary allo hoeto ny fanekevitra ao efa zay no anentananatsika ny amin'ny hoe ao anatin'ny finday no miaino rehefa tafiditra dia avy hatrany dia miteny ao anatin'izay antso izay raisitsika ary ny antso efa voninao dia hoana ny fandehana anena petrakay eny tompoko aiza député ny tiliara roetonta tsy mba mitsangana fa izy indray zanaky ny masiporo indray ro hamono ny masiporo ka miangavy azy zay mba hitsangana izy fa tsy ho lanimboaky fahatany avao ngasirana ny fanekevitra ao anatin'izay miandry tokoa tsika ao anatin'izay ny amin'ny hoe rehefa ny vahoaka no maneho hevitra niara-ny sazy miantona zany ka ny vahoaka ny fidy olona isolo vava azy aiza ho aiza reny solombavam-bahoaka reny amin'izao fotoana izao sao de variana anaty tambazotra tserasera fotsiny ao anatin'izay fisoloana vavan'ny vahoaka izay satria tsy solo vavan'ny vahoaka anatin'ny Facebook no ny fidianana azy reny dia miandry sika ao anatin'izay rehetra izay raisitsika ny antso manaraka dia hoana ny fandehana salama tompoko miaraba tompoko avy ity fianarasoa ty ndawary miaraba anao hoeto ny fanekevitra fianarasoa ty ya hoeto ny fanekevitra ao efa tafiditra ny fianaratsoa eny tompoko zao ny ty fianarany araky ny fanotanena petrako zany ty eny tompoko efa mitondra zao dia ny rehefa tonga agnapita ny frantsa hoe ny filoham-pirenetsika dia mba manao koa manangana saigna pirene malagasy hoe zareo any tahak'izay koa mipiasa koa ve sa miasa lefa avy any koa ny filoham-pirenetsika magnarak'izay koa sika indrindra sika agnareo tapika manasy agnareo tapika ny tiako tenenina raha ohatra mametraka banderole ny vahoaka amin'ny fiheven'ny filoham-pirenena frantsay mitaky ny ilina zay pasy dia hosahanareo ve ny magnalaka an'iny mandravan'iny le sahanareo ny magnalaka an'iny mandravan'iny araky ny hevitra dia le fitakina ilzay pasy manko mety apaka ino efara amina lalana force drika zany dia mipararesy eo amin'ny tapika frantsay zany tapika malagasy dia misy efa raha an'io force mpisaotra to angasitrana ny fanekevitra raha ny hita aloha mandritra an'ireny hoe visite d'état ireny misy an'izay saina eo ihany koa no mety sara eny amin'ny lalana eny ho an'ny ireo firenena toy ny tany Afrika zao nandray any Andry Rajoelina tamin'ireny fotoana ireny dia nisy an'izay sary visite d'état sy saina izay teny amin'ireny toerana ireny fa ity andro tsy fiasana ity no tsy de ina moa zany tsy de niomanana tsy de nataitra ary nampametra-panotaninany mariny amin'ny hoe ny rosony zay fandraisana fiapetra hoe andro tsy fiasana fandraisana karaha am'izay ny 17 ny volana aprily zany eo anatrehan'izay eo lay ataotsika ary mipetraka ary mitombona tsara mihitsy ny fanotanin'ny mpiaino atsika teo ny amin'ny hoe manahoana moa zay toe-java-misy zay mba nisy firenena nanao an'izany ve hoe andray filoha avy any velany dia nyroso tamin'ny andro tsy fiasana mihitsy aloha ny rehetra mijanona zany aloha ny mpiasa ao anatin'izay rehetrarehetra izay Madagascar zay raha tsika malala hoe aiza ho aiza ny fahasalaman'ny toe-karena amin'izao fotoana izao manahoana ny
perte économique ao anatin'izay fiatona iray andro izay ary mialohan'io tsara ho fantatsika efa misy ny alatsinain'ny pasika zany aloha efa tsy miasa moa zany iny mazava loatra miasa kely indray aloha zany talata de tsy miasa indray alarobia de eo ny lakamisy sy ny zoma de sabotsy lady indray miato ao anatin'izay rehetra izay tsy teo amin'ny toeran'ilay tompona ndraikitra mpitatana an'ireny orinasa tsy miankina ireny ao anatin'izay toejava-misy zay fa sarotsarotra ny fandidina sy ny fampidonany orinasa ao anatrehan'izany raisitsika ny antso manaraka de hoana ny fandehany miarabanao toko eny tompoko miarabanao saika iato an'le deola zaika ya efa tafitra ianao eto ny faneo-kevitra ao to anatin'ny de hoana ny fandehany ay niaza ny faneo-kevitra de tsotra ny resaka filoham-pirenena frantsay de efa teo Andriamato Sarkozy nampiasana Andriamato Andry Rajoelina 2009 de ny zavatra mampistery le Tananarivo nanongana filoha-marikaravalmanana hipetrahan'le frantsay de mahagaga zany le vahoaka kehitriny milaza hoe tsy mety ny raha io tamin'ny 2009 ve zany nety fa am'izao indray lasa tsy mety zay zavatra mahagaga de voalohany Tananarivo nanao an'io sy nametraka azy eo de tsy tokony hidira Madagascar Tananarivo koa ny tokony manala sy manaisitra azy teo ohatra natao tamin'ny 2009 makasitraka tompoka ankasitrahana ny faneo-kevitra ao anatin'izay rehetra izay tamin'ny 2009 zany raha tsy hevina ny tantara maro ny etsika teto Madagascar fa tsy teto Tananarivo ihany ny raha tamin'izay raha sivy sy roa arivo zay no resana raisitsika ny antso manaraka de hoana ny fandehana ya efa tafiditra ianao zany hoeto ny faneo-kevitra ao lasa ny piano antsika tao anatin'izay 038 14 882 24 032 12 88 20 88 19 azafady no efa tsika miditra mivantana raisitsika ary ny antso manaraka de hoana ny fandehana eny tompoka hoeto ny faneo-kevitra ao lasa ny piano antsika moa zany vakina aloha ny SMS eo ampiandrasana an'izay antso izay ando avy aty toliara miomanina reo mpitandro filaminana fa tsy anaiky izahay ho avy izahay vahoaka hoy ny SMS izay voaray zany manamafy izay tsy fankasitrana ny tetikasa baza toliara izay salama edy ahoana ny fandehany ino no mbola andrasana fa tsy tonga de apokany io hoy ny piano antsika avy any Ambondromamy zaka avy any Ambondromamy no manao izay faneo-kevitra izay salama kolo anjiro aty Soamanandrariny tapatapahany isaky ny 10 minitra maninona raha tonga de adiny 5 efa mionona izahay fa misaotra hoy ny piano antsika avy any Soamanandrariny eny ao anatin'izay ny fahasamban'ny fitaovana ao anatin'izay manginy fotsiny ihany koa lay jiramamo efa raha malala fa raha mba manaraka zamo mba nidina ihany koa le herinaratra fa tsy zay aloha no misy eto raisitsika ny piano manaraka de hoana ny fandehana ya eto ny faneo-kevitra vonoiny onjapeo azafady etana trantsika ny amin'io vonoiny onjapeo rehefa miditra ato anatin'ny fandarana de hoana ny fandehana mba ho tsara ny fifandraisana de hoana ny fandehany avy aty io sy satria ny filoha satria ilay filoha frantsay io daholo ny anagadra ny malagasy sa efa zarainy ve ny vahoaka amin'ny sisin-dalana andalovany alefa frantsay hoy ny piano antsika ao anatin'izay raisitsika ny antso manaraka de ahoana ny fandehany eny tompoko efa tafiditra ianao miarabanao hoeto ary ny faneo-kevitritsika avy atya tonga varana eny ary tompoko eny tokony hoetiny lasa moa ny piano antsika ao anatin'izay tonga de hoetiny faneo-kevitra tsy maromaro ny miantso de manjary voabahantsika ao fotsiny lay laharana ao anatin'izay fa tonga de hoetiny faneo-kevitra rehefa tafiditra ato anatin'ny fandarana iroso amin'ny fandraisana ny antso atranotsika aloha ndao ary de ahoana ny fandehany eny tompoko efa tafiditra ianao hoeto ny faneo-kevitra miarabanareo amin'ny fandarana ao de miaraba amin'ny naman'olona tsara ya
Mairabanao ihany koa. Ndahatra. Ratale miantso. Allô? Ya oetony fanokevitra ratary? Makasika an'le zavatra misy eto amin'ny tanàna. Le afatra ny andafy avaratra mampamedy fa eny daholo mivakoka sy ny zavatra rehetrarehetra. Moa amin'ny lafiny anankiray koa ny rova, misy tantara koa ny rova, le hoe tsy azo ikaram-bazaha. Laza ny serasera sy ny kolontsaina fa hoe milohana izay manadiso ny tantara. Sisa zany le manadiso ny tantara. Eny hoe zavatra mahagaga raha matononisika. Izy nametraka an'ilay polisia tao. Zavatra tsisy tao anatin'ny 80 taona nataonareo nisy daholo. Aiza ny tena marina momba an'ilay kolontsaina. Anefa fanababoana zany ny tena misy eto, famendrofendrona. Milaza indray koa ny chargé d'étude-ny fiadidinan'ny Republika fa hoe tsisy fanjanahana zany eto. Tsy misy an'izany fanjanahana polaka zany. Rehefa baribary fa sisy taimy mampipetraka mazava-bivy dia vatona amin'izany ny gasy. Ohatr'izay koa ny tenenin'ity lefitry ny temeram-pirenena. Afaka manao anarana moa? Allô? Filoha lefitry ny temeram-pirenena? Oui. Augustin. Augustin Andriamanan'Oro. Hoe tsy nandiso loatra izay teny fa hoe inona moa nisy ny teneniny tamin'ny vaovao maly dia ozy hoe aiza kosa fa tsy marina kosa zany e. Système marafitra frantsay ka zao. Io malagasy mila tonga saina fa kolontsaina sy ny vakoka tompoko dia simba. Ary lalana mandeha makany mihitsy tsika io zao. Makasika amin'ny base toliara. Ny tenin'ny filohan'olobe ampanohatra fa hoe nisy 10 millions de dollars azon'ny ministéran'ny finance ka maninona ilay izy tsy atao vaky batsilana fa ny amin'ny fandarana hafa izy no miteny an'izay. Tokony hijoro mazava izy zany hanazava an'izay. Ary vahoaka ny toliara tokony tsy hanaiky anivo. Allô? Ya. Tapaka moa izay antso izay izahana fitinana ihany koa anatin'ny 2 minitra ny fanokevitra mba ahafahan'ny PNOF mitondra ny heviny ao anatin'ny ity fandarana ity dia ahoana ny fandehany maninona moa raha raisitsika ary ny antso dia ahoana ny fandehany eny tompoko efa tafitra ianao finoany onjapeo azafady eny tompoko finoany onjapeo dia hoeto ny fanokevitra miarabanao hoeto ny fanokevitra ao eny tompoko efa tafiditra ianao hoeto ny fanokevitra ao dia ahoana ny fandehany miaraba anareo amin'ny Kolo FM tena mafy raha ty toetra raha ito amin'ny firenena ity tao tsy nisy resaka indray ny vidim-piainana tato ato hoy ny mpiaino antsika voaresaka foana zany satria tena mampiteniny moana ao anatin'izao fiatreran'ny pasika izao ny vidin'ny atody sy ny manakory zany sy ratolo-janahary ny atody mantsy ny tena mahapasika ny pasika asa mananika ny ohatrinona indray izy amin'izao fotoana izao hoan'ny any ivelany no atody raha mikolontsaina vahiny fa raha ho atsika izy sy ny atody itsika vary foana vary tokony antaninao raha antaninao ahoana zao ny kilao vary rehefa hoavy ny fety no manamarika ny atao hoe fety ho an'ny malagasy dia mihinam-bary dia mihinana laoka fa tsy mihinana atody fa vidina atody zany zao mety mbola ho takatra ihany fa ny kilao vary ange zao efa tafakatra ny amin'ny 3,700 5,700 akory aza ny sasany ndikany zany raha hoe fety aloha anarana sisany atao hoe paka ho an'ny any ivelany kolontsaina vahiny hoe paka œuf de paka misy mankalaza zany amin'ny endrika kokoa hoe asiana somary chocolat ohatrohatra zany fa ny antsika aloha na paka na krismasy na inona koa taom-baovao dia vary ka vary manao zao antany ohatriny mbola mihinam-bary intelo isan'andro zay tokony fantany fa miresaka vary zay ihany ianao sy ratolo-janahary fa isan'le reteny anivon'ny fiarahamonina teny ihany koa ty resaka hoe vary gasy amin'izao efa misy manapaka vary stock ao anatin'izay ka nairana ny ministera tompony andraikitra hidiny fotony midi ny fotony mijery an'izany ministera zany alohan'ny tenena ministera aloha dolo tsao aloha le mpanampy tsika mianakavy any ange fampisavy io ministera efa fantatritsika inona moa ny teny tsy nytenena ministera teto jerena ho raisina ny fiapetra ho an'ny fanamarina mbidiny vidiny vary sy ny ohatrany zany ny vokatra ilaina ny PPN moa zany amin'ny davanandro ny vokatra ilaina amin'ny davanandro